eo tongotrao. miobio an' Jehovah ry tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olona tsy ondry fiandrina. Hanomboantsika izao fotoana izao dia ndeha raha antsika miredona laharakira fa ronjato. Pifalina hankalaza ilay tomponao, asandrato feo fidelana, ubio salano atao. Tera i tompo mpanavotrana, ira ubi Jehova mpamoronana. dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra ao, ho anao irery ny eny voninahitra mandrakizay. Tonga eto izahay amin'ity maraina ity, misaotra anao noho ny fitahiana maro be tsy tambo isaina izay efa nataonao tamin'ny fiainanay. Tonga eto ihany koa izahay miaika eto anatrehanao ny mahampanotanay ary mangataka ny famelanao ny heloka tsirairay avy. Ary tonga eto ihany koa izahay mitalao ny fanainao masina, mangataka aminao izay mba omenao ny fanainao masina izahay tsirairay avy, ka ny fotoana rehetra olaninay eto ianaranay ny teninao dia hitondra soa ho an'ny fiainanay tsirairay avy ho avy izany. Aoka ny sitraponao rery ihany no tanteraka amin'ny fiainanay izany vavaka izany dia tononoko sangatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ampifaliana no hiara-banantsika rehetra izay tafahoana indray atao anatin'ity fandaharana manokana ity. Enganeny fitahiana izay nampanantenain'Andriamanitra fa ho arotsaka amintsika rehefa sabata toy izao dia ho arotsany ho amintsika tsirairay avy ihany koa.
andeha isika irosavetrany amin'ny fandrenesana ny fiainona ny tatitra maneran-tany aorin'izay dia hiaraka hira ny raha mitenena isika ary ifanaraka eo ny lesony Sekoly Sabata sahaza ho an'ny ankohonana rehetra. Ny alahady ve sany sabotsy no nomen'Andriamanitra mba hanatokana ivavahana aminy fantanina efa nipetraka tany am-piandohan'ny hetsika adventista amin'ny tandriny andro 7 tany Amerika Avaratra tany ampovoan'ny taonjato 1970 tany ho any izany. Tamin'izany fotoana izany ireo kristiana narivony izay niezaka ny ahafantatra ireo faminanian'ny baiboly dia nisy tokon'olo avy any avaratra atsinanany Amerika izay nitandrina ny asabotsy andro 7 andro sabata ivavahana amin'Andriamanitra. Ireto lohahevitra roa ireto dia ny faminaniana ara-baiboly sy ny sabata no fototra ny jorondro adventista mitandrina ny andro 7 ireo tamin'izany. Tamin'ny 13 no voalamina ara-pomba ofisialy ny hetsika mpitandrina ny sabata ary nanana membre miisa 503 alina mitandrina ny sabata izay niparitaka tamina fiangonana miisa 520. Ankehitriny ny divisiona ny Amerika Avaratry ny fiangonana adventista mitandrina ny andro 7 dia manana membre mihoatra ny iray fiangoroa tapitrisa izay mivelatra eo Bermuda ka hatrany Palao. Mahatalanjona ny mahita fa nireo fahasamihafana ara-piaviana dia samy hafa ny fomba anatonana ny toerana tsirairay. Betsaka ireo nakalesona avy amin'ny fomba fiasan'ny Kristy dia ny hoe mifangaro amin'ny olona aloha, mifandray tsara aminy, manomeza ilainy ary rehefa mahazo ny fitokiny dia manasa azy anaraka ny Kristy. Manerana ny Amerika Avaratra dia mikarakara manokana ireo tokon'olona ataontsika hoe zanatany toy ny Amerindiana sy ireo avy any Alaska sy any amin'izay misy azy ireo ny Adventista. Sarotsarotra ny manatratra ny olona any amin'ny toerana toy ny Alaska. Raha ny hevitra mikasika ny tanàna aloha dia ny teny azoko amaritana azy sy tonga ato an-tsaiko voalohany dia ny hoe mitoka-monina. Mitovitovy amin'ireo firenena mahantra, betsaka ireo ankizy izay manana ray aman-dreny mpisotro sy mpanararoatra izay indraindray ary dia hiaran'ny erisetram-bava sy erisetra ra-pananahana ary ara-nofo mihitsy. Mahatsapa fialofana izy ireo any am-piangonana ary izany mihitsy no meny mission adventista aty arktika azy ireo. Miaro ireo ankizy ireo izay miezaka manohitra ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelona izay efa mitady ho anefa ny kolotsain'ireo mponina avy aty Alaska mihitsy. Ny zava-dehibe izay tena andrasana dia mba hisy fotoana ahafahana manao lasy atoandro any amin'ireo tanàn'ireo ny ray andro any. Mba nazavana amin'izy ireo fa azo atao tsara ny mivoaka amin'io tsingerina mpanimby io. Misy ireo tsy mba afaka nanana rano fisotro madio akory, koa dia tonga teo tamin'ny centre izy maka izany. Anisan'ny misitraka ny tetika asan'ny trano fitehirizan-tsakafo izay notanterahana teto mantsy izy ireo. Na ny fianakavianay aza dia mba anisan'ireo nahazo tombotsoa tamin'ny fanampiana izay natolotra anay. Ie, tena velom-pankasitrana tokoa izahay. Ary tsy salasalana fa anisan'ny sa izay manatanteraka ny asa mivantana. Any avaratry Canada dia misy ireo mponina valivotaka antsoina hoe Première Nation izay mitovitovy amin'ny any Alaska ihany. Ny nonavoto ny faritany vao haingana sy mitadasika indrindra ny avaratry Canada, toerana izay be mponina ahitana baibo, tendrombohitra mideza sy tanàna mitokatokana ka amin'ny alalan'ny sambo na fiaramanidina ihany no atongavana any. Misy atokana adventista vitsivitsy any amina faritra kely mitokana nonavoto izay nanomboka ezaka fitoriana amin'ireo mpiara-monina. Ny vavaka sy ny fanatitra tolotra ireo dia anampy amin'ny fanohizana izany asa fitoriana izany any amin'ireo toerana izay sarodalana. Tahaka ny tany am-piandohan'ny hetsika adventista dia mbola azontsika atao ny mizara hafatra mitondra fanantenana manerana ny divisiona Amerika Avaratra. Misaotra amin'ny fanohananao ireo tetikasan'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro 7. Chanao Jesu malalo, chachizao
fotona mamizao ianaranay antongotao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. eny ary tonga eo amin'ny fotoanany sasamonono ndray ntsika zao rakizy efa vonina daholo ny sasamonono kely rehetrarehetra anao lesona ndray ntsika zao fa alohan'izay aloha andao tsika ifampiarahaba indray ohatrany mahazatra dia mivavaka tsika rehefa veo eny ary miaramihira isa roa telo manaona falita faona ravo mahitanao manaonenao manaona tompoko salama tsara daholo eny ary akambana ny tanana aondrika ny loha dia akipina maso vavaka tsika jesosy malalo misotranao zahay fa omenao fotoana indray anao lesona taio zahay mba ho sasahendry misaotra jesosy eo fa amin'ny anaranao no ankatanay vavaka amen eny ary tapitra ny telo volana indray indrakizy anomboka lesona vaovao indray lesona tsara be vaovao indray zao ny anarantsika manomboka ty telo volana ity lesona voalohany tsika ary zao ao miara-mamerina fa efa niaraka namerina midata sy nenene lesona voalohany ijoasy ilay zazalakely mpanjaka averina hoe ijoasy ilay zazalakely mpanjaka tsy anjery ao ary isa roa telo miray fo iara ezaka averina miray fo iara miezaka zay indray zany nitsenjerintsika bravo fefa mahay neny ankizy kely rehefa mandeha lesona dia hay ijoasy dia tovolahy kely mbola kely izy mbola ohatranareo nge izy mbola vo ray taona nge joasy firy taona hoe joasy vo ray taona aizary joasy mipetraka ao atrano mpanjaka ngely manao satroboninahitra dia ao an-trano mpanjaka joasy mipetraka satria mpanjaka dadany joasy ina hoe ny asany dadany joasy mpanjaka dia maman-joasy koa zany inona mpanjaka vavy koa zany maman-joasy dia tao andapany mpanjaka tao nisy olona be dehibe niara-ny asa tao dia nanana mpitaiza rakizy joasy zany mpitaiza zany le mitrotro anazy le mamahana sakafo anazy le mitondra anazy mandehandeha zany ny atao hoe mpitaiza dia io mpitaiza io rakizy no nampianatra ny joasy andeha atao tata joasy dia mahay mandeha izy dia ohatrany iza koa zao ny zazakely efa mahay mandeha ao mahay mandeha kely daholo ny zazakely dia karakara ny joasy
ny olona be dehibe tao amin'ny lapa. Tonga ny aniversairany Joasy, tonga ny aniversairany dia nisy gâteau namboarina tao dia tonga tao daholo ny dadatoany Joasy ny tantinany Joasy ny antoany tonga tao koa bebeany tonga tao olona be dehibe tonga tao amin'ny mpanjaka fa hanao aniversairany Joasy. Faly be daholo ny olona rakizy dia nitondra cadeau ho an'ny Joasy i dadabeany, tondra cadeau koa ny bebeany, tondra cadeau koa ny dadatoany ny antoany satria tia azy daholo ny olona rehetrarehetra tao amin'ny lapa. Dia tia azy ihany koa nge dada sy neny, dia tia azy koa nge le mpitaizana azy mifankatiraka izy ny olona tao amin'ny lapa. Dia hotohizantsika indray lesona amin'ny heriny fa samy mianatra indray aloha miaraka mamerina amin'ny dada sy neny. Dia andao aloha averintsika ary aloha ny lesona voalohany miaraka isa 2 3. Lesona voalohany i Joasy ilay zazalakely mpanjaka, tsy anjery miray fo miara miezaka. Verina ihany tsy anjery miray fo miara miezaka. Dia maniry ny ankizy rehetrarehetra hanao fampiarana ho tiany olona rehetrarehetra ihany koa mandritra ny herinandro ity. Dia ndao ary tsika ifanao velomandray aloha dia mivavaka rehefa aveo. Ao ary isa 2 3. Veloma veloma amin'ny herindray, veloma veloma amin'ny herindray, veloma tompoko. Akambana ny tanana ahondrika ny loha, akipy ny maso. Misaotra anao zay Jesosy fa nomenao lesona tsara tarindray. Ampizahay mba ahay fankaty ho tiany olona rehetra manodidina anay. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao ny angatanay vavaka. Amen. Amin'ny herindray ary rakizy kely kopakopa tanana ny zazaboty-ndray tonga eo amin'ny anjara fotoanantsika isika izao. Salama daholo nareo. Alohan'ny ianontsika ny tantara vaovao dia manasantsika rehetra aloha nakambana tanany dia ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiara ivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao manokana izay fa nomenao fitahiana dia omenao sabata fitsaharana miaraka aminao. Io zahay mba ho zaza endry makatoa mihaino tsara ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantara vaovao indray ny anarantsika tamin'ity herinandro ity rakizy nianatra lesona daholo ve nareo? Mino aho fa mahay ny lohateny dia mahay ny tsy anjery ihany koa zazabody rehetra. Ilay mpanjaka kely lohatenin'ny tantara izay nianarantsika tamin'ny herinandro. Iza hoe ilay mpanjaka kely. Bravo. Ao amin'ny Romanina 12:10 nge misy ny tsy anjerintsika. Mino aho fa efa mahay daholo andao hiaraka amerina azy ary sika rehetra. Miara-manisa 3 ary. Isa 2 3. Mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny prala. Andao aloha verina ndraika. Mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny prala. Bravo. Mahay daholo. Faly be zao dada sy neny fa mahay tsy anjery ny zazabody. Dia Jesosy koa nge faly be mihitsy ny eny ary. Ijery ny tantaran'ny Joasy tsika tamin'ny herinandro iny I Joasy mbola kely izy rakizy fa zao zavatra niseho nofonoany ny mpanjaka vavy Atalia, ny dadany sy ny mamany. Mpanjaka koa ngery zareo reo
dia ratsy fanahy be ty mpanjaka vavy Atalia ty teo ny vonoany ny dada sy mamany Joasy kely satria izy ony te hitondra ny fanjakana, izy ony te atao mpanjaka. Fa zao netiny mpitaizana azy nandositra raka izy i Joasy kely dia niafiny izy le mpitaiza. Rehefa vita ny ady efa maty zany ny dada sy mamany dia nafen'ny Joyada mpisorona tao amin'ny tempoly i Joasy ilay mpitaiza azy. Nafeniny tao amin'ny tempoly tao dia tsisy nahita mihitsy ny zareo fa ny mpisorona ihany nafantatra hoe ao amin'ny tempoly ao izy. I Joyada mpisorona miaraka amin'ny Josepa vadiny nanafina any Joasy kely. Tatatosiny ny toa ny Joasy nge izy dia niafina tao izy. Rehefa tonga ny tsingeritaona nahaterahany tena hanao mofo mamy be mihitsy ny toany ho any Joasy kely. Niafina tao izy raka izy nandritra ny 7 taona. Fa rehefa tonga ny 7 taona dia notenen'ny tatatoany Joyada ny miaramila nampanatsony zao miaramila velona i Joasy kely mpanjaka. Dia nafenina tato amin'ny tempoly izy dia zahay niaro azy. Inona foana ary nataony tao anatin'ny tempoly tao raka izy. Nampianariny dadatosiny ny toa fa hoe ianao ndray andro any dia ho lasa mpanjaka ry Joasy kely dia hitondra ny firenena Israely ianao. Dia nampianariny momba an'Andriamanitra koa izy. Ohatra antsika mianatra tantara ny tenin'Andriamanitra nampianariny dadatosiny ny toany koa i Joasy kely. Dia rehefa tonga amin'izay ilay fotoana efa 7 taona zany zao Joasy dia tsy maintsy ho atao mpanjaka amin'izay izy. Teo izy mbola nila mpiaro dia ny dadatosiny ny toany niaro azy satria mbola kely izy sao dia vonoany mpanjaka vavy Atalia. Fa zao izy efa mba lehibebe izy zany zao dia apetraka eo amin'ny mahampanjaka azy. Ianareo ry miaramila ny miambina azy manomboko zao ambeny tsara Joasy kely ieno hoy ny miaramila. Dia faly be koa ny miaramila fa velona Joasy kely. Dia natao ny fotoana rehetra nosorana mpanjaka i Joasy. Nararaka Joyada teo amin'ny lohan'ny Joasy kely ny menaka manitra. Marika fa voahositra ho mpanjaka izy, hosorany Joyada mpanjaka izy dia nasiana satroboninahitra tsara tarehy fanao ny mpanjaka ny lohany. Dia napetraka teo amin'ny seza tsara tarehy fipetrahan'ny mpanjaka koa izy. Ny vahoaka tamin'izay fotoana izay efa teo daholo nijery ny zavatra niseho. Faly be koa nge ny vahoaka tena faly be zareo. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany dia niaraka ny kikika ny vahoaka nanao hoe ela velona ny mpanjaka, ela velona ny mpanjaka. Faly avokoa ny vahoaka rehetra. Tany ambadika tany nisy olona tsy faly. Atalia mpanjaka na eno an'ilay tabataba hoe inona ary zany. Niazakazaka be izy nakany amin'ny tempoly nijery ny zavatra niseho izy raka izy. Rehefa tafiditra tao amin'ny tempoly izy dia gaga be nahita ankizilahy kely nanao satroka fanao ny mpanjaka ilay satroboninahitra mipetraka eo amin'ny seza fipetrahan'ny mpanjaka. Gaga be izy. Tonga dia nomeny baiko ny miaramila ny Atalia mpanjaka nomeny baiko hoe miaramila avoay io zazakely io. Dia nitsangana natateraka amin'ny baiko ny avokoa ny miaramila nandroso ry zareo fa saingy izao tsy Joasy no navoaka ny zareo fa ny Atalia mpanjaka no navoaka ny varavarana. Navoaka i Atalia mpanjaka. Tsy mahazo atao mpanjaka tsony zany zao i Atalia fa efa Joasy kely ny mpanjaka. Dia tezitra mafy i Atalia. Joasy kely kosa faly. Faly avokoa ny vahoaka rehetra. Faly ny mpisorona dadatosiny ny toany fa tsisy afaka nataon'ny Atalia intsony mba hamonoana Joasy fa efa manana miaramila mpiambina azy izy. Efa mpanjaka izy zao. Fantatra Joasy raka izy fa tena niaro azy nge Andriamanitra dia fantany koa fa
Andriamanitra no nandalina ny zavatra rehetra na tonga ny joasompanjaka dia saotra n'Andriamanitra fanomeny ny dadantoa sy nenitoa ny karakara azy zao sika koa kely men'Andriamanitra mpikarakara rakizy izy ary zany raha fantatrareo dada neny dia zoky miaro antsika reny dadantoa sy nenitoantsika reny Andriamanitra koa nge miaro antsika ny zavatra tena tian'Andriamanitra rakizy dia zao mifampiaro avokoa ny fianakaviana rehetra ao an-tokantrano dia arovana koa ny namana reny ankizikely tsy mananamana reny arovana koa izy reny tsy manana dada sy neny reny arovana koa izy reny isika ny ran'Andriamanitra mba hiaro an'izy reny dada sy neny koa nge nasain'Andriamanitra hiaro an'izy reny fampiaro ny olona rehetra ao an-tokantrano dia afaka miaro ny namana ihany koa isaorantsika Andriamanitra nanome an'izay tantarany Joasy kely izay fa mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray azadiny ny fotoanantsika veloma daholo ary Manahoana daholo ianareo rakizy faly miarabanareo tratry ty sabata mahafinaritra ity 3 volana vaovao indray zao no diavintsika ka dia ny lohahevitra voalohany izay ianarantsika sy averintsika eto dia miresaka manokana momba an'ireo asan'ny apôstôly na ny mpianatry Jesosy izany lohahevitra voalohany izany dia nomena ny lohateny hoe lela mitarehin'afo ao anatsara hoe lela mitarehin'afo ny andalan-teny fitadidy dia ao amin'ny Salamo 3:30 andininy voalohany andeha raha antsika mamerina endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina andeha ho averina mafy tsara endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina Salamo 3:30 andininy voalohany hoy ahy teo hoe ny tantaran'ireo apôstôly no resantsika tamin'ity efa niakatra nakany an-danitra rakizy Jesosy dia nampanantena fandefa ny fanahy masina nivory ara ny mpianatra tamin'ny andro Pentekosta rehefa nivory tao izy ireo dia niovitrovotra mafy na eny rivotra izay nampiovitrovotra ny trano ka dia indro fa nisy lela mitarehin'afo nilatsaka nakeo amin'ny mpivavaka na ny mpiankona tsirairay avy ity lela izay mitarehin'afo ity dia tsy inona fa ny fanahy masina ka rehefa nandray ny fanahy masina ireo mpivory rehetra dia endrefa gaga daholo ny olona rehetra izay tonga nivory tany Jerosalema inona nagaga azy ozy nareo satria dia naheno ny momba an'i Jesosy tamin'ny fitenin'izy ireo avy izy ireo be da be zany ny vahiny izay tonga tany Jerosalema tamin'io ka dia samy nalala momba an'i Jesosy daholo tamin'ny fiteniny izany hoe noho ny asan'ny fanahy masina dia lasa nahiteny maro samihafa ny mpianatra Jesosy sy ireo apôstôly sy ireo mponina izay nivory niaraka tamin'izy ireo inona moa no lesona tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'izany tiany Jesosy tsika handray ny fanahy masina amin'izao andro faran'izao rakizy kanefa dia mitaky firaisapo sy firaisan-tsaina izany fandraisana amin'ny fanahy masina izany aza mihevitra tsika hoe mbola zahay ka fa ny fandehanantsika any am-piangonana mivory dia ahafahan'i Jesosy mandrotsaka amin'ny fanahy masina ao amin'ny ankizy rehetra ka raha misy zavatra izay mety atahorantsika tsy ho haintsika dia ho ampianarin'ny fanahy masina izany tahaka an'ireto mpianatra reto izay nahiteny maro samihafa ka dia azon'i Jesosy ampiasaina hitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra itsika ka androany ary dia tadidio fa manome ny fanahy masina Jesosy ahafahantsika mitory azy kanefa dia tsy ho tanteraka izany raha tsy mirahina sy miraisaintsika tsirairay avy rakizy ka dia andeha ary iraisainy andeha irahina ary esody vavaka dia omeny Jesosy antsika ny fanahy masina dia izay ary ny androany mirary sabata feno fitahiana ho an'ny ankizy kely rehetra baibay daholo miaraba ny tanora zandry indray ary tonga indray ny anjarantsika
telo volana vaovao indray a no eo anylohantsika midika izany fa lesina voalohany avy hatrany isika nafinaritra ny fianarana ny lesina eny ary andeha ary sika amidina izay lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro izay hiaraka merina indray lohantsika ny lohateny a dia nitsenjery ndao ary lesona voalohany tetiara ny fitiavan'Andriamanitra fa efa nifidy azy aho mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy a hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova anao izay marina sy mahitsy mba hitondrany Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Genesis 7:1-7:10. Mahafinaritra fa mahitsenjery ny tanora eny ary haitsika tsara zany ny atao hoe tetiarany satria ny anarantsika zany nandritry ny herinandro. Ny tetiarana dia tena zava-dehibe mihitsy teo amin'ny kolotsaina tamin'ny testamenta taloha. Ary ny fahafantarany Abrahama ny io tetiarana ny taranany na moa zany razambehany izay dia nahatonga azy ny fikitra tamin'Andriamanitra. Satria ny tsy ny hoe ny lafy toetra na ny endrika na ny fombafomba fiainana ihany no ny ampita fa ny finoana ihany koa. Ary nanomboka tamin'ny Adama, Iseta, Enoka, Metusela, Noa, Isema, ireo zany dia razamben'i Abrahama dia izy ireo dia olona nanaradian'Andriamanitra, nakatoan'Andriamanitra ary ny fahafantarany Abrahama izay momba ny razambeny izay dia nahatonga azy tsy niankohaka afa-tsy tamin'Andriamanitra irery ihany na dia niaina tao anatin'ny fiarahamonina tena mpanompo sampy ary izy mivavaka amin'ny sampy dia niankohaka tamin'Andriamanitra irery ihany i Abrahama. Anisan'ny zava-dehibe zany izay zavatra resahantsika izay. Io fatokiany Abrahama n'Andriamanitra io sy ny fiankofany tamin'Andriamanitra irery ihany dia nahatonga an'Andriamanitra nanana fikasana manokana ho an'ny taranaki Abrahama. Dia izay no nahatonga ny Abrahama nasen'Andriamanitra niala teo amin'ireo fianakaviam-behany izay manompo sampy ireo. Nasen'Andriamanitra niataka tamin'izy ireo izy satria misy fikasana manokana nataon'Andriamanitra hoe ho fitahiana lehibe ianao dia ho lasa firenena lehibe ary amin'ny taranakao no hitahiana ny zanak'olombelona. Izany hoe niavian'i Jesosy zany. Dia ny taranaky Abrahama indray zany izao dia ho tsinjovony manokana, ho tarihany manokana mba hiankohaka amin'Andriamanitra ary tsy hiala amin'Andriamanitra satria misy tanjona mahafinaritra ao. Tsy ho an'ny Abrahama ihany, ho an'ny ankohana antsika tsirairay avy dia manana fikasana manokana Andriamanitra. Ny fikasan'Andriamanitra dia efa fantatritsika fa mba ho taranaka handova ny fiainana mandrakizay ihany koa isika. Ny tsirairay avy amintsika dia ananan'Andriamanitra fikasana manokana ary izay no anton'ilay hoe afatra nampitaina amintsika ilay manao hoe samy tafiditra ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ankohonantsika avokoa isika tsirairay avy. Manana drafitra ho anao Andriamanitra, ho antsika tsirairay avy, ho an'ny ankohonanao, ho an'ny tsirairay avy aminao dia manana drafitra lehibe ho anao Andriamanitra. Mino fa nahatonga fanapahan-kevitra vaovao ho anao indray ny fianarana niny hoe tetiara ny fitiavan'Andriamanitra iny. Ianao iza dia tafiditra ao anatin'ny tetiara ny fitiavan'Andriamanitra avokoa. Drafitra no iandrasany ho antsika raha toa isika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia inoko fa ny safiditsika dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay indray arany amin'iny lesona voalohany iny mirary soantsika dia mino fa azo mpianatra ny tenin'Andriamanitra ny tanora zandry ny tsirairay avy. Mandra-piona indray ary. Faly miaraba ny tanora 13 taona sy 14 taona indray nahatratra izao sabata izao. Nahatratra ihany koa izao 3 volana vaovao izao indray. Ary amin'ny anio dia ny lesona voalohany no iarahantsika mamerina eto izay
manao hoe miamahery kokoa ao amin'ny Kristy, miamahery kokoa ao amin'ny Kristy. Ny tsinjery dia mino afa mahay ianao. Salamo 8:10 ny andiny 7 ka hatramin'ny 11 ny tsinjery izay nianarantsika. Manasanao andeha hiaraka amerina izany isika. Inona ny arovan'ny zatoviny lalaka lehan'ny tsiovoloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra ny tadiavako anao, aza vela hiala mididinao ao. Ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Nandritry ny herinandro io dia niresaka tsika ny amin'ny hoe famonjena. Inona ny atao hoe famonjena? Rehefa mitoetra ao amin'ny Kristy isika dia lasa piray fomba amin'ny Kristy ary manana tokony amin'ny famonjena na ao amin'izao fiainana izao na ao amin'ny fiainana ho avy. Indrindrindrindra eo amin'ny lohan'ny fitsarana izay miandry ny tsirairay avy. Ny famonjena dia fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra. Fanomezana izy io fa tsy amin'ny alalan'ny asa ataonao akory andrao isirehare. Fanomezana kanefany manana safidy ianao na handray izany fanomezana izany na koa handa izany fanomezana izany. Fa izao anefany ny zavatra faritan'io fanomezana io dia ny fiainanao ho avy rehetrarehetra. Dia izao Jesosy dia maty ho antsika. Nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hamonjenanao, mba hamonjenantsika rehetrarehetra izao. Dia nanolotra ny ainy izy satria tiany ianao ary tena tiany. Na dia ratsy ary ianao, na dia manota mandrakariva ary ianao, na dia tsy mendrika azy ianao dia tia anao amin'izao mahay ianao anao izao Jesosy. Dia anjarantsika ny manao safidy izany. Raha toy isika ka manaiky ilay famonjena izay natolony teo amin'ny hazo fijaliana dia anisany ho ankonana isika, zanany isika. Ary rehefa zanany izay isika dia tsy maintsy manaraka ny fombany. Raha ao an-trano izany tsika ao amin'ny tokantrano iray dia ny fombany ao an-tokantrano no ataontsika fa tsy hanana fomba hafa isika. Dia isan'andro dia nampianatra ny lesona fa ilayntsika ny mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Nisy vavaka izay nampianarina tao ny tononony dia irariako izay vavaka izay mba ho adikanao amin'ny taratasy dia ataonao talaky ny masonao dia isa maraina dia avereny foana. Toy izao ilay vavaka hoe: ray io, fantatro fa mpanota aho ary manao adalàna, kanefa fantatro fa manadio ahy ianao ary manova aho vaovao indray. Izao dia izao no anekeko an' Jesosy io mpamonjiko. Tongava monina taom-poko ary meteza hifeny fiainako. Raha ataonao isan'andro, vokatry ny fonao izany vavaka izany dia vonin'izy ny anovanao. Izao tontolo izao ary namboariny, mainka moa fa ny anovanao vitany izany. Hoy aho hoe mbola eo an-dalam-pitombony ianao dia izao mety ho lavo toy ny zazakely vao miana mamindra. Dia mety ho lavo ianao kanefa raha lavo ianao dia mirena dia mandehana indray ao amin'ny Kristy. Ilayntsika izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakariva. Ny fo sy ny saina dia aoka hifantoka amin'Andriamanitra hatrany. Araka ilay tsinjery izay nataontsika teo hoe inona no arovan'ny zatoviny lalaka lehan'ny tsiovoloto dia inona ho izy? Ny fitandremana araka ny teninao. Ilayntsika ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Dia nytoy izany lesy tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao. Ilayntsika ihany koa ny mitady amin'ny fo rehetra, ny mitady an'i Kristy. Dia nylasa izy ny farany hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Aoka ho safidintsika tsirairay ny ampitoetra ao am-po ny tenin'Andriamanitra mba tonga antsika ho mpandresy, tonga antsika ho mahery miaraka amin'ny Kristy. Araka ilay lohateny ny lesona izay nianarantsika nandritra izao herinandro izao. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra ary hanao fanandramana miaraka amin'ny Kristy mandrakariva. Mirary soa anao. Veloma tompoko. Dia faly miarabantsika zatovo namana rehetra indray amin'ity sabata ity. Hitondra fiadananao antsika ny sabata ary tonga antsika hanana fanolorantena vaovao, hanana fiaingana vaovao ihany koa eo amin'ny fiatrehana ny fiainana. Loha hevitra manandanja indray no iarahantsika midinika mandritra nyity 3 volana vaovao ity ary anio no anomboantsika azy. Lohateny anankiray manao hoe eo mandrakariva. Eo mandrakariva. Iza moa no eo mandrakariva?
tsy iza fa andriamanitra. eo mandrakariva andriamanitra. Misy fotoantsika mametraka fanontaniana fa aiza andriamanitra e, rehefa tena miady mafy eo anatin'ny fiainana aiza andriamanitra, dia tiana ny manizingizina ary mampafantatra antsika amin'izao sabata izao fa eo andriamanitra. Ny vavaka tokony ataonao dia izao: andriamanitra, sokafo ny masom-panahiko mba ahitako fa tsy lavitra hainao. Zao ny zavatra misy ao amin'ny marika 5:7 hatramin'ny 7:20 tantara anankiray vakitsika aminaran'i Jesosy. Koa rehefa nahare ny amin'i Jesosy izy dia nankeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Iza ty sitrany ty? Ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona, narary mafy ary tsy mba nanana vahaolana ny amin'izany. Nandeha tety seroa efa lany vola, kanefa dia tamin'ity fotoana ity dia nahatsapa izy fa eo andriamanitra. Mafantatrao ve? Andray lesona isika. Ny toerana izay nahaterahanao, ny toerana izay onenanao zao, tsy haiko hoe isika mipetraka, fa ao anatin'ny planin'Andriamanitra izany. Ary mbola manana planina sy drafitra ny aminao Andriamanitra, ny amin'ny hoavy, na ny asanao, na ny fianaranao izay mety hitoeranao any aoriana, manana planina ny aminao Andriamanitra. Tahaka ny an'ity vehivavy ity, rehefa nahatsapa ary teo akaikin'Andriamanitra, rehefa teo akaikin'i Jesosy, dia tsapany tokoa fa aikay manana planina ho azy Andriamanitra. Ary eto dia ampafantarina antsika ihany koa fa io Andriamanitra io dia nanapa-kevitra ny amin'ny fomba nahaterahanao. Matoa zany ianao tonga teto ambonin'ity planeta tany ity, dia Andriamanitra nanapa-kevitra ny amin'izany ary manana programany aminao izy. Ary anankiray farany, mety mieritreritra isika hoe misy ray aman-dreny tsy mivady ara-dalàna sy ny sisa, fa zao ny zanaka kosa dia tsy misy hoe tsy ara-dalàna, fa rehefa nisy ianao dia nanana programany aminao Andriamanitra. Ary io Andriamanitra tsika io dia zao mijery sy mihevitra ny fahadisoana sy ny fahotan'ny zanak'olombelona, dia manamboatra drafitra ny amin'izany. Zao ny zavatra nisy. Jesosy nantsoina mba handeha nasitrana ny zanaka vaviny Jairo, teny an-dalana teny no tojo an'ity vehivavy ity. Ilay vehivavy nikitika ny lambany mba ho sitrana, ary dia sitrana tokoa. Mijanona Jesosy, iza ny nanendry ahy, nisy nikitika, nisy nanendry ahy, nisy hery nivoaka tamiko. Dia nitsotra ilay vehivavy hoe izahako. Dia hoe Jesosy hoe ny finoanao na voavonjy ianao. Ny programan'i Jesosy tsy dia ho an'ity vehivavy ity loatra, fa andeha nasitrana n'ilay zanaka Jairo izay marary mafy. Kanefa rehefa tojo an'ity vehivavy ity izy, na koa ity vehivavy ity rehefa sendra azy ka nanantona azy, dia nomeny Jesosy vahaolana satria manana programany amiko Jesosy. Ary tanora malala, na dia amin'ity sabata ity aza ianao no manendry na koa miankohoka sy mino manantona an' Jesosy ampinoana, tsy haiko inona ny olanao nandritra ny taona maro, fa afaka mivaza any anio. Mety tena hoe tsy programan'Andriamanitra angamba androaniny amiko, mety marina angamba izany, fa zao rehefa mino ianao na roviana ka manendry toy ity vehivavy ity, mino, dia afaka manao zava-magaga, afaka manaova ny fiainanao Jesosy. Dia zavatra nisy moa, satria Jesosy nanasitrana n'ity vehivavy ity, nyresaka tamin'ity vehivavy ity, tsy tonga tany an-tranony Jairo, efa maty ilay vehivavy, ilay ankizy vavy kely izay naika nisotraniny. Dia tonga tany any Jesosy, dia ozy ny olona efa maty izy, efa nitomany avokoa ny olona rehetra. Dia hoy Jesosy hoe matory izy, dia niomeny ny olona sasany tsy matory izy fa maty. Kanefa rehefa tonga tao Jesosy dia nisotraniny ary natsangany tamin'ny maty mihitsy zany tovovavy kely zany. Ry havana malala, ry tanora jaina, ny rariana dia zao hoe atsapa ihany koa anao fa eo Andriamanitra, ka na amin'ny programa mety tsy ampozinao aza dia afaka manao zavatra ao anao ny tompo. Dia maheriza indrindra fa tsy miova Jesosy manana programa ao anao koa izy. Eo izy
ho manaraka indray ary ny fampitinana ny leson'ny tanora sokiny sy ny lehibe indray zao a fa mialohany andrenesantsika an'izay dia ndeha raha ntsika miretina ny ira fa 7 sy 3 Isibakule tungamina bakirutsaka awatubiza Kristi ewaru kudemadusu bakiagisi awatesitu Kombandiana yanawani Bierina dihaitafi Faintu Kristi Bumana Kapiteniza Simbaresiza Andamafinu Manulonana Fapavaluku Biangaiza Zandimisifra Tuamitura Yanjivutia Bibawile Kombandeana Yanawani Bierina Dihaitafi Faintu Kristi Bumana Kapiteniza Simbaresiza Asekechaka Natekeliana Papanzinure Nifanebiza Eni Sabata Famaranija Eni Benina Jamanija Kombandeana Yanawani Nierina Dihaitafi Faintu Kristi Bumana Kapiteniza Simbaresiza Takumarube Numuazuna Zayanakire Ani Kristiza Renyubatusu Navakautuku Satubunina Iyesiulu Kombandeana Yanawani Bierina Dihaitafi Faintu Kristi Amine Hanumeana Fitzaharame miaraba ny tanora zokiny rehetra nahatratra an'izao sabata izao mandritry nyity telo volana ity isika dia hianatra andinika ny amin'ny hoe fitsipika ara-baiboly a momba ny firaisana aranofo aloha hevitra voalohany ao anatin'izany a ny hoe manohitra ny kolotsaina voalaza matetika fa mahamenatra mampatahotra ao am-piangonana ny miresaka an'izany hoe firaisana aranofo izany kanefa mandritry ny ity telo volana ity olo mikasika ny firaisana aranofo tsy hampianatra siansy ny amin'ny firaisana aranofo akory isika na ihany koa hianatra momba fanambadiana fa mba ahafantaran'ny tanora mpanaradia an' Jesosy a izay tia ny baiboly resahana mikasika ny firaisana aranofo dia hidiniantsika ara ny amin'ilay loha hevitra voalohany a dia ny hoe manohitra ny kolotsaina toko sy andeha mifototra dia ny romana tokalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina ngamba efa hitanao taratra ao anatin'izany toko sy andeha mifototra izany sahady no iresantsika no
noresantsika atao anatin'tsy hoe manohitra ny kolotsaina itsy voalohany indrindra dia ny anarantsika fa marobe ireo skripta hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny toeram-piasana ihany koa satria ny anarantsika ny hoe skripta dia fizo fametrahana ao antsaintsika ny skripta izay voalazan'ny baiboly. Eo ihany koa ny fanolorana ny tenantsika ho fanatitra velona misokatra tanteraka indrindra vonona ampiditra fanamasina ampilefitra manontolo amin'ny asany sy ny amin'ny teniny. Izany ihany no fomba ahafahantsika mahita endrika tsara sy mahatalanjona eo amin'ny tontolon'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy. Hitantsika ihany koa fa Jesosy no mpanohitra ny kolotsaina, izany hoe tsy hampianatra antsika ho tsara fanahy akory na nametrahan'Andriamanitra antsika eto amin'ny tontolo misy antsika, fa izao mba hananantsika fomba fijery mifanipaka amin'izao tontolo izao, tsy hakamamy ny kolotsainy izao tontolo izao. Tonga teto an-tany Jesosy mba hampiatra eo amin'ny fiainana ny fitsipika izay voalaza ao amin'ny baiboly dia tsisa fa ny skripta tokony ho arahintsika. Ary farany indrindra dia izao, i Satana dia manana ny drafitra izay tiany andavona ny tanora, saingy izao efa namolavola drafitra Andriamanitra andresena any devoly dia izao ny fitiavana. Natao voatenina ao anatin'izay rehetra ataony tahaka ny kofehy volamena ny fitiavana. Isika dia nataon'Andriamanitra anam-pitiavana, ka ny zavatra rehetra ataontsika dia andeha am-pitiavana. Ny izay kristianina faly ao amin'ny tompo dia hiasa mijodi-po hitondra an'izany fifaliana izany ao am-po sy ao amin'ny fiainan'ireo izay sahirana sy zohim-pahoriana, ary koa ao amin'izy ireo izay manao ny asan'ny tompo. Ny tokantrano no toerana voalohany, ny ivo ahafahana manolokolo manabe ary mizara an'izany fitiavana izany ao anatin'ny tanora, ao anatin'ny ankizy. Ka noho izany dia ilain'ny ankohonana ny miresaka ny amin'ny baiboly izay skripta tokony ho arahantsika. Ny ankohonana no tokony ho toerana mamy indrindra eto an-tany. Misy teny anankiray voarakitra ao anatin'ny boky anankiray hoe zinona moa ny zavatra ivelambelan'ny sandoka raha oharina amin'ny zavatra marina sy ara-dalàna. Nomeny tompo fahaizana manao maro ny ankizy ary mila ny fanofanana tsara indrindra avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra izy ireo. Noho izany manasa ny tanora zokiny rehetra azoto andinika ny baiboly izay skripta nomen'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika ary anazava amintsika misimisy kokoa ny amin'ny tokony hitondrantsika ny fiainantsika indrindra eo amin'ny firaisana ara-nofo. Manolotra ny fiarabana ary manonona ny fiadanan'ny tompo atsika tsara ray avy indray atao tokantrano ato izay manaraka ny fandaharantsika. Telo volana vaovao no manoloana antsika anatina lohahevitra lehibe manao hoe mitsahatra ao amin'ny Kristy. Lohahevitra izay heverina fa ny ilaina indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny azakazaka sy ny tebiteby izay avelomantsika izao, manoloana ny valanaretina, manoloana ny tsy fandriampahalemana, manoloana ny fahasahiranana isan-karazany izay mamely ny mponiny tany. Ao anatin'ny herinandro voalohany no hotsahivintsika anio dia ilay lohateny manao hoe miaina anaty fiarahamonina mirotoroto. Mo tsy izany indrindra mihitsy ve no zava-misy iainantsika ankehitriny, koa rariny sihitsy raha toa ka anokanantsika fotoana izany mba hijerentsika ny tolo-tanana omen'ny tompo atsika, ny torohevitra omeny ary ny fahombiazana zay zaraino an'isam-baravarana ho an'isam-batan'olona hiatrehana izao andro farany izao. Meloha ny irosotsika amin'ny lohahevitra ary ndeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara izay ny an-danitra, misaotra noho ny fitiavana sy ny famindram-po asehonao, misaotra noho ny fahalala-an-tananao ka tsy navelana ho diso anjara amin'izao fotoana sarobidy izao izahay, fa afaka hianatra amin'ny teninao. Hanao jeritodika ny herinandro voalohany izay hitondranay eo amin'ny faherezana, ho amin'ny fahatokiana ary hanaraka ny sitraponao. Avelao ny lokay ary mitenena no ny aben'ny famindram-ponao fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Salamo 120,
ka ny andininy faharoa no andininy zay nataontsika tsy anjery teto a nandritra nyty herinandro ity. Salamo fa efatra mivalopolo ny andininy faharoa ho anao zay fa mahatadidy an'izany a dia tsara indrindra ny manao tsy anjery ny ten'Andriamanitra. Ho anao zay sambany kosa manaraka ny fandarana de indesika iaraka hijery ny andininy faharoa ao amin'ny salamo fa efatra mivalopolo manao hoe manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Salamo fa efatra mivalopolo ka ny andininy faharoa. Mitsahatra ao amin'ny Kristy no loha FDB zay jerentsika mandritra ny 3 volana. Lohateny zay maneho amintsika fa misy toerana zay atolotr'Andriamanitra, atorony atsika, iantsony atsika hitondra fiadanana ho an'ny fiainantsika tsararay avy. Feno olona sahirandava am'izao taonjato faraky amby roapolo zay avelomantsika izao. Mitambatra ao ny tahotra, ny fanahina ny amin'ny hoavy, ary zany rehetra izany dia miteraka fahaketrahana satria reraka ny olona. Misy ny tsy mahita tory, misy ny feno aya, misy ny manonofo ratsy, misy ny tsy mahatelikanina, misy indray aza manana olana hafa zay lehibe lavitra noho izany, miakatra ny tany tosidra ary mahatonga tsy fahasalamana reo toe-javatra zay manodidina antsika. Ny taremarika zay fantatra am'izao fotoana izao dia mihoatra ny 700 tapitrisa ny taratasy-panafody zay akana fanafody a momba ny fahaketrahana any Etazonia fotsiny isan-taona io. Zany de maneho fa tena manana olana ity fiarahamonina zay misy antsika ity. Kanefa na izany na tsy zany a dia tsy avelan'Andriamanitra hijanona ao anatin'izany tebiteby zany fotsiny tsika, fa omeny vahaolana ahafahantsika miatrika ny fiainana, ahafahantsika mandroso ary ahafahantsika mahita fifaliana miaraka aminy. Reraka isika, ana isika, ary reo fandaram-potoana zay eo am-pelantanantsika dia maneho fa tery de tery isika manoloana ny fanatanterahana azy. Mbola tsy vita akory ny andraikitra sy ny adidy anankiray mba amin'ny asa anankiray a, de efa misosoka ao an-tsaina na tonga ihany koa ny asa hafa zay andimby toerana azy. Ary raha mbola tsy nanomboka ny asa anankiray iny akory sika de efa misy zavatra hafa zay mitady fandaminana indray, mitaky hery, mitaky saina avy amintsika tsiraray avy. Rariny raha reraka isika manona izany. So ihany fa tsy mitaza-potsiny antsika Andriamanitra, fa mahafantatra tsara ny toerana misy antsika izy. Raha mijery ny ilay mpanoratra ny bokin'ny Jeremia, zany hoe mpitantsoratra Jeremia, antsoina hoe Baroka isika, ao amin'ny Jeremia 12 de mahita tantara mampitaintaina, satria tonga avokoa zao karazana loza zay ambara izao, ary ny tanany Baroka mihitsy no nasaina nanoratra izany. Ketraka ity lehilahy ty, kanefa mahafinaritra fa Andriamanitra dia tsy mitaza-potsiny ny olony, ka nampanantenan'ny Baroka izy ao amin'ny Isaia 12 fa omena ho an'ny Baroka ny ainy. Ry mpiara-mianatra namana, tsy mijery fotsiny ny fahasahiranantsika Andriamanitra, fa manana vahaolana ho antsika izy a, ary manolo-tsaina antsika am'izay tokony atao. Rehefa jerentsika ny famaritany natao hoe fitsarana, izay vahaolana omen'ny lanitra ho antsika, manerana ny Baiboly zany hoe anatin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia misy hevitra zay mifameno indrindra tamin'ny namoronana antsika izany hoe fitsarana izany. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra, dia raha vao vita ny olombelona de efa nomaniny ary vonina teo a ny tolotra ngeza be anankiray, dia ny sabata izany. Ary nomena ny olona izany ho fitsarana satria fantatr'Andriamanitra fa ilainy izany. Ilay namorona antsika mihitsy ny mahafantatra fa mila fitsarana isika. Ary nataon'Andriamanitra mirafitra ao anatin'ny fotoana mihitsy zany, ary nampiny ihany koa fampatsiahivana manao hoe mahatsiarova mba tsy hanadinoantsika zany fotoam-pitaina izany. Raha vao miala am'izay rafitr'Andriamanitra izay sika ka mandeha amin'ny heriny tenantsika, mandeha amin'ny vahaolana zay fantatritsika, dia mazava loatra fa ho reraka isika. Ao amin'ny
marika toko fahenina ka ny andininy fa raiky am'y telopolo dia misy tenin' jesosy ny antso ny mpianany rehefa nanoloana fotoantsarotra indrindra izy ireo tam'izay fotoana izay satria nandre ny vaovao ratsy momba ny nanapahany eroda ny lohan'ny jaona mpanao batisa tam'izay fotoana zay raha avy nanao iraka missionera ireo mpianatra ireo dia nentanentana iry izy satria nanao taritatran' jesosy ny am' zavatra zay nitranga kanefa izao no naseritran' jesosy an'leto mpianany zay reraka ana ary manasa ny tebiteby ihany koa ny am' zavatra nitranga tam'y jaona mpanao batisa ao amin'ny marika toko fahenina ny andiny faraiky am'y telopolo avia hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely zany tenin' jesosy zany dia tena mitsinjo ny maha olona mihitsy ry mpiaramianatra namana ary manasa antsika handray ny fitsaharana zay atolony tam'izay fotoana zay mantsy raha efa jerentsika ny zavanisy tamin'io vanimpotoana io na ny fotoana isotrona rano aza na ny fotoana isakafoanana aza de tsy nisy satria ny taniny hafanampo hanao ny asan'andriamanitra ireto mpianatra ireto tsy ratsy akory zany kanefa andriamanitra mihitsy no mahafantatra ny ilaitsika de ny fitsaharana am'y fotoana zay tena mahatafahoatra ny tebiteby sy ny aya ao anatitsika ny fanandraman'ny kaina ihany koa de isan'ny nanatsoatsika lesona lehibe tato anatin'ny fiaramianatra nandritra ny herinandro ikaina zay natoky tena ary ny hevitra fa mendrika ny asany manoloana ny fitakiana fanatitra zay voaresako am' genesis toko faefatra ary manoloana an'izany dia ny vokatry ny tany ny vokatry ny asa sarany ny vokatry ny heritsandrany no nentin'ny kaina namaly ny fitakiana fanatitra izay tokony aneo ny finoana nylay zanak'ondron'andriamanitra hanaisotra ny fahotany hitondra famelan-keloka ho azy ary hitondra fiadanam-po ho azy dia maneo an' jesosy kristy izany ny hebreo toko faraiky ambin'ny folo no milaza amitsika fa ny antony nakasitrahana ny fanatitry abela de noho ny finoanan' jesosy zay naniraka azy hitondra zanak'ondro tsy misy kilema anao zany fanatitra izany ry mpiaramianatra namana lasa pirenireny kaina satria natokony herin'ny tenany izy ary nanamarina ny tenany tam'izany fanatitra nataony izany tonga tsy manam-pitsaharany sika rehefa manao zay antosirana ny fanatrehan'andriamanitra ary zany mihitsy no fanandraman'ny kaina am' genesis toko faefatra ny ala teo anatrehan'i jehova izy satria tsy mifanaraka am'ilay sotoavin'ny lanitra ny fihetsiny ny toepony ary indrisy fanavandoza mihitsy izy satria namonina faty ny rahalany ry mpiaramianatra namana tsy mahasoatsika ny misaraka amin'andriamanitra fa manoloana ny ady ny fahasairanana ny olana dia ny misisika manakaiky an'andriamanitra aza no tokony ataotsika satria hoy jesosy eo amin'ny matio toko fa raiky ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo matio toko fa raiky ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo amby roapolo zay miantso atsika tsirairay avy tsy hoe miantso ny mpianatra tamin'ny fotoan'androny fotsiny tsy miantso ny kristianina fotsiny tamin'ny taonjato voalohany fa miantso indrindraindrindra atsika zay maika velona ao anatina azakazaka sy rotoroto isan-karazany amin'ny fotoana izao mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho no hanome anareo fitsaharana fanomezana avy amin'andriamanitra hatrany ampiandohany ny famoronan'izao tontolo izao ny toy nandritra ny taonjato rehetra ary mbola antonina sy sahaza indrindra antsika zay velona am'izao andro farany zao izany fitsarana omen'andriamanitra izany ary isan-kerinandro dia verimberina izany ataony fanomezana miverimberina fampatsiahivana ny mahampamorona azy ny mahavoariny tiany sy lalainy antsika ny mahafantany indrindra ny zay ilaintsika de nomeny ny sabata andro fahafito na ny sabotsy izany mba hitondra fiadanam-po ho antsika ajanona avokoa reo fanahina rehetra reo asa mandraharaha reo olana isan-karazany zay manavesatra ny entimody be deabe ho an'ny mpianatra ny asa tsy vita nandritra ny herinandro ho an'ny mpiasa reo tebiteby ny tsy fisina sy ny fahasairanana ny olan'ny fifandraisana zay mangeja sy mamatotra antsika zany rehetra izany asain' jesosy hoentina eo aminy
ka iantsony antsika manao hoe mankanesa ty amiko fa ao am' jesosy ihany a no misy fitsarana faniriko raha to ka ho raisitsika ho fanandramana manokana vaovao izany antsony ny kristy ho antsika tsirara avy zany ho anao zay samba ny anandrana any zany de hoy ny ten'andriamanitra amitsika hoe andramo ka izahao fa tsara jehova ivavaka isika misaotra tompo noho ny teninao zay manome fitsarana ao anay manoloanan'ireo tebiteby sy fanahina manoloanan'ireo fahasahirana an-tsaina ny fahaketrahana ny rarin-tsaina ny olana isan-karazany zay mitambesatra ka mandreraka ny fonay dia hoy ianao hoe makanesa aty amiko fa izaho no anomenareo fitsarana avy manatona anao zahay handray zany fanomezana izany am-pinoana ka avelanay avokoa ireo enta mavesatra rehetra zay fantatray fa tsy zakanay akory kanefa nikrizanay entinay eo aminao zany mba ho alaminao koa ataovy araka ny aben'ny famindramponao zany teny fikasanao izany fa vonina handray an-tanana an'izany zay tsiraray avy amin'ny anaran' jesosy no angatana ny vavaka amen tonga eo amin'ny fotoanany ny fanatitra ny sekoly sabata isika raha iso ny baibolinao de raha tsika mamaky ny andininy malaza andininy fantatry ny rehetra andininy fampiasa matetika ao amin'ny jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo manao hoe fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay nanomeny zanany andriamanitra ho fanomezana ao antsika mba ahatonga antsika tsy ho very noho ny finoana azy ankehitriny manasa antsika ho mpiara-miasa aminy hizaranany zany fitiavany zany am'ty planeta tany misy antsika ity andriamanitra koa manasanao andray anjara amin'izany fitahina masina izany de ny fanaovana ny fanatitra ny sekoly sabata izany feokira no angatantsika amin'ny namana teknisianina hoentina mandravaka ny fotoana andeha ry iaraka ivavaka ho an'ny fanatitra isika misaotra tompo noho ny fitahina rehetra zay narotsaka ao tamin'ny fiainanay misaotra noho ny fahalala-ntanana zay toetra no tahafinay avy aminao misaotra noho ny fanetsehan'ny fanahinao masina ny fonay tsararay avy ka nanokafanay ny tananay nanolotra fanomezana hizarana fa tianay ianao teamonjy anay ianao ary manana hafatra tiana ambara amin'ilay zao tontolo zao tsy mahalalanao ianao ampiasao ny fanatitra zay natolotray ho fitaovana eo am-pelatananao hanaovana izany asa-pamonjena izany fa amin'ny anaran' jesosy ny angatana ny vavaka amen de mirasoa mirary fahirezana ho anao zahay ary mankasitraka feno ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto androany ireo mpiara-miasa rehetra zay nandray anjara mampita ny firarentso maniry mbola iaona ho amin'ny manaraka indray rahasoa tompoko miarabantsika natratra zao sabata masina izao ijery sakafo vitsivitsy isika mba ahitantsika hoe ny sakafo tsotra izay nomen'andriamanitra de tena be otrikaina ary manan-karena an'izany isika eto Madagasikara androany isika de resaka mahakasika ny ananambo ny ananambo de sakafo tena manan-karena raha ampitahaina ny zavatra ao anatiny de totoy izao amin'ny fatra mitovy ohatra zao ny voasary sy ny ananambo amin'ny fatra mitovy de ny fatrana vitamine C hita ao anatin'ny ananambo de 7 avoeny raha oharina amin'ny voasary toy izany ihany koa ao amin'ny karaoty
misy alaitsinao hoe vitamina A fa misy vitamina A avo efatreny a ao amin'ny ananambo raha oharina amin'ny karoty toy izany ihany koa ny ronono. Ny ronono dia voalaza fa misy calcium, betsaka calcium fa raha ampitahina amin'ny ananambo a dia efatra avo eny ny fatrana calcium hita ao amin'ny ananambo raha oharina amin'ny ronono. Ny potassium, ny akondro dia ambara fa betsaka potassium fa 3 avo eny a ny fatrana potassium ao amin'ny ananambo raha oharina amin'ny akondro. Ary farany a ny yaourt, ny fatrana protéine hita ao anatin'ny ananambo dia 2 avo eny raha oharina amin'ny yaourt. Hitantsika amin'izany fa manan-karena ity ananambo ity ary afaka misolo sakafo maro. Ny OMS dia nanosika-hevitra fa afaka ampiasaina mba hitsaboana, hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo ny ananambo satria hita fa tena feno andreo karazana otrikaina ilain'ny vatantsika. Tokony hisaotra an'Andriamanitra isika fa manana tombontsoa, manana an'izany ananambo izany eto Madagasikara. Ahoana fomba ahafahana mihinana azy? Afaka atao amin'ny paty afangaro ao anatin'ireny karazan-javatra anaovana misao ireny ohatra. Azo atao ihany koa ny mahandro azy dia atao roniny ilay izy na afangaro sakafo hafa. Maro ny fomba ampiasana azy, afaka atao salady ihany koa arakaraka izay fanirian'ilay olona. Manasa anao zahay mba hihinana matetika azy ity.
finao ka vonjevonjewa aoko vatolampiko fiarovana mafiana sy batery fiarovana monjena faramatoko sy batery moayana arinonyanaranaoloy tondranao sy tariana faramatoko sy batery moayana arinonyanaranaoloy tondranao sy tariana Allora zicca dei vavaka, i vavaka, e vavake, i vavaka minandra manitra, ilay nanga matsika. Allora zicca dei vavaka, i vavaka, e vavake, i vavaka minandra manitra, ilay nanga matsika. Allo vecchie, allo salai, allo fodiassana giamanica, allo vabe, allo line, allo ande, chi va che. Allo vecchie, allo salai, allo fodiassana giamanica, allo vabe, allo line, allo ande, chi va che. Midera ny Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Terana ni fana ikyu
jehovah any masina sy tsara indrindra misy saotranao zay no ny fitahinao ka afaka meona eto ao anatin'izao fanompam-pivavahana fangatahana ny fitahinao sy fiankofana izao meteza iainao anay eto ary meteza hiaraka aminay eto amin'ity androany ity mitondra famelomelomanao anay ny fanatrehanao ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anonana izany vavaka izany amen. Ampifaliana no hiara-bahana antsika rehetra amin'ity sabata ity. Na ny ankizy na ny tanora na ny ray aman-dreny, isika rehetra dia samy arabaina avokoa ary manonona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra mba ho sabata hitondra fifaliana sy fitahiana ao antsika ane ity sabata ity ka hanana fo toy ny an'i Jesosy isika. Anohizantsika ny fotoana sady hiderantsika an'Andriamanitra dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 720. Hira fa 720. Vazantaniro si puninao andanitra mirai saveu caminira mi fanavutandeibe sayamuzena marube devitare camidera sayamuzena marube Kamidera avirifiangunano masandatureni fe iderani panavuta natia nefitaziza irawambande Suniziuna Irawampandeanana Ira Suniziuna Avirivu avunzio Kamifalia vuku Fafaduzayanare Saveu camira Perau famendica Ilai nanavu janare Perau famendica Ilai nanavu janare Mandeni tenisu we manatuna isa ani unitumbu mafidi mi fitiava ni vali mi fiderani tuina mi fitiava ni vali mi fiderani tuina. Raha mbola eo mpitsangana antsika dia hiaraka andray ny baibolitsika ka hijery amin'ny Koritiana voalohany toko 17 andimy fadimy. Koritiana voalohany toko 17 andimy fadimy kovakitizao amina Jesosy. Tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otrompo. Ary avadintsika indray baiboly ka hijery ao amin'ny Romanina toko 9 andimy fa 7. Romanina toko 9 andimy fa 7. Satria izay fantany raha teo no nitendreny ka hitovy endriny amin'ny zanany mba olona matoa amin'ny rahalahiny maro izy. Izao sika dia hiditra amin'ny vavaka mandohalika. Andriamanitra ray tsara indrindra izay nan-danitra. Amin'izao ora izao dia miantso anao izahay
mba hijerenay manokana. Jesosy malalo meteza anao no amindra fo amina tsiray avy reto. Meteza anao no amela olokay amin'izao sabata izao dia aoka mba ho vita famelan-keloka amina trenao zahay. Jesosy io ary amasina izay amin'izao sabata izao ary votoso ny fananao masina ary aoka mba ho vita batisa ny fananao masina. Jesosy malalo amin'izao fotoana izao mety misy tsy afaka manaraka izao fotoam-pivana izao. Meteza anao mba hitsidika izy ireny mba maro be ny antony. Jesosy malao ny marary ao no mety manana olana. Sitrano izy ireo ary vaha ny olana. Andriamanitro izao fotoam-pivavahana izao irinay mba ianao mihitsy no natrika azy. Ny anjelinao avy any an-danitra no ahorotsaka ao mba hiaraka aminay anaty izao fotoana rehetra izao. Ny programa rehetra izay atao eto aoka mba eo ambany sitraponao. Kotono vaky finarana Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany fanompo-pivavahan'ny fanatitra sy ny ampahafolony tsika izao. Ary manasanao aho ao anatin'ny fotoana fohy mba hanomana izany. Andeha raha itsika amin'ny Baiboly ka avadikitsika ao amin'ny Deutéronomie toko 9. Deutéronomie toko 9 andininy 17 sy ny 19. Deutéronomie toko 9 andininy 17 sy ny 19 manao hoe aminaran'i Jesosy. Ary andrao ianao hanao anakapo hoe ny tandrako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao arena izao. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao fa izy no nanome anao hery hahavory arena mba hahory ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Tsika olombelona dia manana foronana mangataka isika tahaka an'ireo boka 10 mangataka mba ho sitsanina, fa rehefa voasitsana izy dia ny ray no niverina ny saotra. Eo amin'ny fiainantsika amin'izao koa dia mailaka isika mangataka fa kamo isika misaotra an'Andriamanitra. Ary eto izy dia mananatra antsika hoe ary andrao ianao anakapo hoe ny tandrako sy ny heriko no nahavoriako izao arena izao. Fo amin'ny 19 izy dia miteny amintsika hoe manasa antsika manao hoe fatsarovy Jehovah Andriamanitra. Ka andeha tsika ahatsiaro an Jehovah ka anolotra ny ampahafolony sy ny fanatitra izay fitahiana natolotsy Jehovah ho antsika
teo amin'ny fiainantsika ka andeha natateraka izany isika ary manasa ny diakona hanatanteraka ny fanangonana izany. Ary alohan'izay hitsangana ny diakona dia andeha hoe tsika mbavaka izany mba hakasitsahan'Andriamanitra izany fanolorana ataontsika izany ka manasatika hitsangana hivavaka. Ray malalo misaotra anao zahay fa niteny taminay ianao tamin'ity sabata ity fa avy aminao ny fitahiana rehetra, fa tsy avy amin'ny tanjaka na ny fahaizana na ny pahalalana izay nomenao anay, fa avy aminao. Ka indro izay maneho ny fankasitsahana anao amin'ny alalan'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Da izany ray malalo mba havita be amin'ny asa fitoriana ka tsy ho ela dia ho avy ny amin'ny rao lanitra ianao, ary izay rehetrarehetra reto dia hifandray tanana aminao amin'izay andro lehibe izay. Tononay mivavaka amin'n'anaranao Jesosy. Amen. Fakatsatsika n'Andriamanitra sy fiderana azy dia ataontsika ny hira 790. Amen. Salama tompoko, miarahaba tokoa toy ny fahalavavany ka tsy mba mety lany amin'ny mamina. Miarahaba antsika rehetra izay mandre miaino manaraka ny onjam-peo azesina hatratra soa ity sabata ity. Miarahaba manokana ny kisikely tsy hakanavaka izay any atokantranony ihany koa tonga amin'ny fotoana natokana ho anareo isika izao hiainona tantara. Meloha izay nefa dia andao atao le hira mahafinaritra be iny hoe ora mamy. Tunga
iaraka hivavaka isika jesosy malalo misaotra anao izahay satria afaka hiaino ny teny avy aminao anio mitenena fa miaino ny mpanomponao ary mamela ihany koa ny elokahay minaran' jesosy amen. Eny ary manolotra ny takolaka anankiray izay no lohatenin'ny toritentsika ny orakizy iny izy teo manolotra ny takolaka anankiray ity zany takolaka izany dia manasa anareo ary mba hiaino tsara tantarana lehilahy iray antsoina hoe Toma no entiko anareo. Mety misy Toma zao any an-trano any fa mba sendra mitovy izy i Toma rakizy dia mpitory ny filazantsara no asany tany amina faritra izay sarotra eto amin'izao tontolo izao izay tratra mitory ny anaran'i Jesosy any amin'io toeran'io dia enjehana ary vonoina mihitsy aza indraindray mampatahotra tsara ho fantatra aloha fa manambady Toma ndray andro ary niara-ny lozam-pifamoivozana izy mivady raha sendra nijanona teo amoron-dalana iny ny moto an'zareo dia nisy moto anankiray nirimirimy mafy mihitsy dia nandona azy ireo soa aloha fa tsy nisy naratra na dia samy nitrapavoazina aza ilay moto anankiroa mamy koa moa lehilahy izay nandona azy ireo tsy iza tsy akory fa sefi-paritra amin'ny tanàna izay akaiky eo ihany raha ianao re izao no teo amin'ny toerana dia inona nataonao mety ho tezitra ve sa isa foka dia ampandoha azy mba anamboarana ilay moto dia ahoana nefa raha tsy manana volan-dohavana le izy akory ilay olona mbola izingizina ihany hoe tsy maintsy amboarina izany no zava-misy eo amin'ny fiainana matetika eo amin'ny fiainantsika i Toma kosa rakizy tsy mba nanao toy izany i Toma fa naninona ary eo naneo hatsaram-panahy tamin'ilay sefi-paritra izy naninona hoe naneo hatsaram-panahy tamin'ilay sefi-paritra ka nandroso vahaolana avy hatrany na dia tsy diso akory aza satria zareo ireo moa ilay nidoma fa tsy hoe nandona nafinaritra be ny vokatra izany nilamina ny olana voazara ihany koa ny fitiavan'i Kristy ary tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina no naharesy lahatra ny olona maro tao amin'ilay tanàna mba hianatra ny tenin'Andriamanitra ary koa hivavaka amin'Andriamanitra izay ilay tantara foy kanefa zato ka hoe voarainareo tsara fa ny lesona no raisintsika rakizy dia izao voalohany indrindra valiosoany ratsy ary ny faharoa zarao amin'ny namana ny fitiavan'i Kristy tiantsika ane Jesosy dia zarao amin'ny namana izany hoy ny Koritianina voalohany toko 3:10 ka ny 5:10 hoe ny fitiavana tsy mora sositra ny fitiavana tsy manao otrpo fa faly mandrakariva zany maneho fitiavana hatrany hatrany andao mba ampiseho an-tsaram-panahy mandrakariva isika tahaka ny Toma tao amin'ilay tantara aneo an-tsaram-panahy mandrakariva enina dia amin'ny olona izay tsy mendrika izany aza ary engany mba ho tafita ny afatra rakizy mba ho mpiaino mpakatoy ianareo tsy ho an'ankizy ihany fa ho antsika rehetrarehetra mihitsy izay mandre izany teny izany lehibe ny tanora maheno anay amin'ity anio ity dia mba hizara ny hatsaram-panahy amin'ny olona rehetra amen. Samotahin'Andriamanitra daholo sika dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Fanohizantsika ny afatra dia andeha isika hiaino hirana antokom-pihira anankiray dia avy eo isika manaraka ny afatra izay ampitondrainy amin'ny alalan'ny mpanompony.
utraunuana kananao tarapitiava namanarina nitanao jesosy tsy mbola mandao haunilala marina feuni kristino niantefa si madura wampuna azilauzanao milefa sawanzarine nina misy fetrany famindrampoa tolonindra olisoadrina vao itavianao ka anao ny lalana naturony inialinombara izy tondra fivarina sy hitatana nidy kara sendra faorina tsy mokibisanatry ofirininy tiavela iratanana olo kanawaingana nawela tetsy maitsoto diso kanawaingana nawela tetsy maitsoto diso zavatsika andriamanitra riavana no ny amin'izao fotoana manokana izay eo antsika izao mety androany ity tsy mandalo tsy miverina intsony ity sabata ity ka dia ararotsika izay ahazotsika ny tsara indrindra izay atolotr'andriamanitra indrindra amin'izao andro fitsarana izao miarabantsika rehetra ihany koa ao anatin'izany ary isaorantsika trandry ilay avo indrindra dia Jehovah raitsy toa mahatotosa izao fotoana izao ny lohateny izay noraisina mba amezana lohateny ity afatra itya dia manao hoe mivavaka mba hanana fo tahaka an' Jesosy rehefa mikatsaka ny hity tontolo iray kivy sy ketraka isika izay no lohateny somary lavalava ihany mivavaka mba hanana fo tahaka an' Jesosy rehefa mikatsaka ny hity tontolo iray kivy sy ketraka isika milohan'ny tena hidirantsika raha dia manasanao hatrany mba hanondrika ny loha hivavaka isika Tompadriamanitra raha ny izay ny an-danitra misatranao ny amin'izao fotoana indrindra izay hitondrana ny afatra izao sokafo ny fosainy mampananay na izao iteny izay ho ampiasainao zany na ny miaino ka samy andray am-posy rakitra izany ao anatinay izahay dia mitahiry izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy tompo ty no anoana izany vavaka izany amen. Ry havana angambosika teo amin'ny fiainantsika mety tsy ataoko hoe angambe fa inona maromarina fa efa nandalo fatafitohinana isika na mety
fahasorenana mety fahasorana ny amin'ny fifandraisana tamin'ny hafa satria mety nanao zavatra tsy araka ny sitrapontsika izy ireo teo amin'ny fiainana izay ary mety indraindray mety ho lasa lavitra mihitsy mety ho nankalaitsika mety ho lasa tsy tiatsika ireny olona izay mifandray amintsika ireny. Tiandroany ity nefa dia tia maka ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny hafatra izay ho raisitsika. Ao amin'ny Korintiana voalohany Korintiana voalohany 7:12 ny andeniny efatra sy ny hatramin'ny 9 no andeha ho vakitsika riavana. Mba hisaintsainy antsika hoe manahoana ny tokony ho fietitsika manoloana ireny manodidina antsika izay toa tsy malala izay tokony ataony ireny. Izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny alalan'i Jesosy, ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Eo ny andeniny 7:12 dia izao no vaky ny teny. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Ny Baiboly dia milaza amintsika amin'ny Romanina 5:7-20 fa tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mampino antsika dia ny ampifanaraka antsika amin'ny endriky ny zanany. Midika izany fa tsy maintsy ho toezantsika ihany koa ny toe-pitiavan'i Kristy. Ahoana nefa no hatateraka izany? Mba hatateraka izany dia tokony handalina mpahazotoana ny toetra mampanahy Kristy isika. Tokony akatahaka ilay modely mahafinaritra izay nomen'Andriamanitra antsika isika dia Jesosy Kristy izany. Tokony hitoetra amin'ireo hery mahagaga tsy manan-tsahala isika, mandrapa tsy misy intsony zavatra mahafa-po eto amin'ity izao tontolo izao andalam-pahalevonana ity. Ry havana, tokony haniry haneho endrika amin'ny fahatsara-panahy isika, amin'ny fahalalam-pomba, ny famoram-panahy, amin'ny fitiavana. Koa rehefa iseho Kristy ilay lehibentsika dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay amin'ny endriny indrindra. Zavatra miseho nefa dia izao hoe matetika no tsy mifanaraka amin'izay eritreretintsika na izay filamatra tadiavintsika ny zavatra asehony manodidina antsika. Ny fomba tsara indrindra mba ahafahantsika mangalatahaka, tsy mangalatahaka, fa mba ahafahantsika ny maka modely na manahaka an'i Kristy dia tsy misy afa-tsy ny mianatra ny hoti sy hanompo ireo olona izay eo amin'ny manodidina antsika sy ny manodidina ny faritry ny hery miasa mangina izay eo amintsika izany. Dia tsy ina izany fa mety ny ao an-tokantrano, mety ireo zanakitsika, mety ny olona manodidina antsika, mety mivady ary izany, mety mpiara-miasa ihany koa. Mila anehoana izany fahalamem-panahy sy fahatsara-panahy avy amin'ny Kristy izany. Mila anehoana fitiavana, na dia toa manorosory, toa manelingelina ary manararotra-tsika amin'ny fomba tsy marina ary izy ireny. Eto izany dia tokony hifanaraka ny toetra sy ny teny. Satria rehefa mijery an'i Jesosy isika dia mahita fa izy dia sary mahafinaritra ny fitiavana, ny famindram-poa ary ny fahasoavana sy ny fitiavana tsy misy fetra.
ilayntsika ny maneho zany eo amin'ny manodidina. Marina fa mankalaza sy mideran'Andriamanitra isika noho ireo toetra ireo, ary matetika dia toriana eny ambony pilipitra izany tahaka izao atao izao. Kanefa ny zavatra mahatsikaiky dia izao, rehefa angatahan'Andriamanitra isika haneho tena toetra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia toa miemotra isika, toa tsy sa maneho izany isika, ary toa ohatra ny tsy te haneho izany koa ny tena marina, satria ireo olona hafa ireo dia tsy mendrika ny izany fitiavana dia tokony atolotra izany. Fa nyfantena mipetraka dia hoe moa misy mendrika va isika ireto. Raha toa isika ka miara-mipetraka amin'ny fianakaviana na mpiraitrandro sarotsarotiny, mety manambady olona isika izay tsy tonga lafatra, dia eritrereto ireto fanontaniana izay manaraka ireto. Ahoana ny fomba ianarantsika ny fitiavana tsy misy fepetra raha toa ka miara-miaina amin'ny olona iray izay mahafeno mandrakariva ireo fepetra rehetra takin'ny fitiavantsika isika? Ahoana ny fomba ianarantsika famindram-po, faharetana, fahari-po ary fangorahana raha toa isika ka miara-miaina amin'ny olona izay tsy nanao fahadisoana tamintsika na oviana na oviana, ary mora iarahamonina, tsy nanota velively tamintsika, ary malaky amin'ny fangatahana famelan-keloka sy miaiky ny fahadisoana. Ny fantaniana anankiray dia hoe ahoana ny fomba ianarantsika ampitobaka fahasoavana amin'ny olona iray izay tsy mendrika izany. Raha toa isika ka miara-miaina amin'ny olona iray izay mendrika foana izany fahasoavana izany, fantaniana mila eritreretina ireo ry havana, ary mila saintsaintsika mandrakariva izany. Zavatra tsara fantatra dia izao hoe tsy mahatanteraka mandrakariva izay zavatra ilayntsika ireo olona manodidina antsika. Ny ray trano, ny tokantrano, ny mpianaka, ny zanakitsika mety tsy hatanteraka izany, fa na mivady malala antsika ara dia mety tsy hatanteraka izany zavatra takitsika, zavatra ilayntsika izany. Ny mpiaramonina ihany koa. Raha toa ianao ka anisan'ny fianakaviam-belolombelona dia ampozina fa miara-miaina amin'ny fianakaviana, mpiray trano, namana, na mety ho vady mihitsy ary, izay tsy mahatanteraka ireo zava-rehetra ilainao sy andrasanao aminy. Azo ampozina fa mandiso fanantenana ireo olona ireo, ary matetika no tsy mahatanteraka ireo zavatra nytenainao ho tanterahana izy ireo. Kanefa angamba velan'Andriamanitra hiara-iaina aminao ihany izy ireo, mba ahatonga anao ahianatra ny fitiavana tsy misy fepetra. Avelan'Andriamanitra hiara-iaina amintsika izy ireo, tahaka ny nataon'i Kristy tamintsika ihany koa izany. Isika anie dia tsy tanteraka koa e. Isika anie dia manan-kilema antsika e. Kanefa ilay fo tsara sy mora ny Kristy dia maharitra ny amin'izany toe-javatra izay iainantsika izany. Mbala zao amiko hoe movy hoe tena mitovy bebe koa amin'ny Kristy tsika rehefa mahafeno ireo ilayntsika, ny vaditsika, na ny zanatsika, na ny mpiraitrano amintsika, na ireo olona eo amin'ny fianakaviantsika, ary tsy mila mahafona inona na inona mihitsy ho azy ireo isika. Movy hoe tena mitovy bebe koa amin'ny Kristy tsika amin'izany. Afa-potsika izany fa tanteraka daholo izay zavatra rehetra dia tavintsika amin'ireo manodidina antsika, ireo izay eo amin'ny faritry ny iasan'ny hery miasa mangina antsika. Sa mitovy bebe kokoa amin'ny Kristy isika amin'ny fotoana sarotra rehefa ilaina ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fitiavana tsy misy fepetra? Ry havana, mazava ny valina. Izany no antony tsy maintsy hifikirantsika amin'ny Kristy sy toerantsika mandrakariva ao aminy, satria amin'ny alalan'ny tenantsika samirery dia tsy afaka manome fahasoavana sy famindram-po ary fitiavana toy izay nataon'i Kristy isika ho an'izay tsy mendrika anolorana izany. Izany no vaovao mahafaly ry havana, vaovao mahafaly ho antsika, satria misy Kristy ilay loharano tsy mety ritra ny fahasoavana izay azontsika iankinana, azontsika ianteherana. Misy andalateny
nosoratana teolojiana maromaro eto zay hovakina amintsika. Ao ny boky anankiray atao hoe Dio amin'i Kristy. Dia izao no vaky ny teny eo amin'ny pejy 470. Mahatonga antsika mpitsosa amin'izay rehetra tsy mbola mahalala an'i Kristy ny fitiavany efa nampahafantariny antsika. Zany hoe rehefa nafantatra ny fitiavan'i Kristy zany isika, dia maro ireo olona izay mbola tsy mahalala ny fitiavany dia nanandreny trosa isika. Tokony hanambara izany fitiavan'i Kristy izany. Manahoana reny fifandraisantsika amin'ny hafa izany, izay tena tsy mahazo tsara ny fitiavan'i Kristy. Manintona ny fitiavan'i Kristy, ampalaiky sy ampanalefaka ny fo mafy indrindra izany fitiavan'i Kristy izany. Asehoy ny fitiavan'i Kristy eo amin'ny manodidina antsika, fa maro ireo izay ho babo izany fitiavan'i Kristy izany. Ny tantara farany amin'ny ny taratra farany amin'ny fahazavan'ny fahasoavana, ny afatra farany mitondra famindrapo entina ho an'ny taranak'olombelona dia fanambarana ny toetra mampanahy feno fitiavana. Tokony ampibaribary ny voninahiny ny zanak'Andriamanitra. Ny fiainan'izy ireo sy ny toetra mampanahiny dia tokony hanambara izay efa nataon'ny fahasoavan'Andriamanitra ho azy ireo. Aoka isika androso fa tsy emitra, mila fiovampo vaovao isan'andro isika. Mila miovafo isan'andro isika ry havana. Mila fitiavan'i Kristy mitoetra ao am-pontsika isika, mba hahatonga antsika ho fitaovana hamonjena fanahy maro. Ny fitiavan'i Kristy ny tokony anto-manosika amin'ny ezaka rehetra izay atao. Manosika izany, manery ary mambabo. Isika no fitaovana eo am-pelantanan'i Kristy ny amin'izany. Raha tsy ankasitrahana ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy tonga foto-kevitra mitoetra manalefaka ary mamolaka ny fanahy, dia very tanteraka isika. Tsy azon'ny tompo ataony mampiseho fitiavana bebe kokoa noho izay efa nataony. Tsy afaka niverina ho eo amin'ny hazo fijaliana fandrony indray izy ry havana. Raha tsy mamolaka ny fo ny fitiavan'i Jesosy dia tsy misy fomba ahatrarana azy intsony. Tsisy fomba ahatrarana ny fo intsony raha tsy mamolaka ny fontsika ny fitiavan'i Kristy. Ry havana, fitiavan'Andriamanitra. Ary fombola mpanota isika dia hipetraka teo amin'ny toerantsika Andriamanitra. Isolo ny toerantsika izy. Nefa mba ahitantsika famelan-keloka sy fiadanana dia tsy maintsy mahafantatra ny tenantsika isika. Hoe iza moa isika? Mpanota ahoana isika ity? Ary mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika sa tsy mila izany? Izay mahafantatra ny tenany dia tokony hibebaka. Izay mahalala ny tenany fampanota, izay ihany no azon'i Kristy fonjena. Tsy maintsy mahalala ny tena toetratsika isika. Raha tsy izany dia tsy ho tsapantsika ny maha-ilaina ny fanampian'i Kristy ry havana. Tsy maintsy fantatsika ny loza hiatra amintsika. Raha tsy izany dia tsy handositra any amin'ny fialofana isika. Tsy maintsy tsapantsika amin'ny fangiry firiana eo amin'ny ratsatsika. Raha tsy izany dia tsy haniry fanasitranana isika. Indray andro dia hadino teo an-tokotany ny moto anay. Vavovidiana teo nampiasaina teo amin'ny 3 volana teo. Ny tranonay nefa dia amoron-dalana. Ary ny trano any amin'ny rihana ambony izay any amin'ny premier étage no mipetraka. Dia adino teo an-tokotany ny moto izay fiatina miasa izany. Satria mbola mieritreritra hoe mbola lavitavitra ihany mantsy misy ny tsena, hoe sady mbola misy zavatra ho tsirihana vidiana any an-tsena. Dia nanomboka nandroso hariva ny andro, ary nakatona ny varavarana tany ambony, dia nidy tao tany tokotany tany ny moto. Any amin'ny toerana misy anay fa ny amin'ny faritra itasy iny dia betsaka ny mpangalatra moto. Rehefa tonga amin'ny maraina dia namono trano handeha ampirehitrafo. Dia amin'ny damy 5 teo, gaga ny tena fa ahita velo tao tokotany ny moto. Ary dia niditra tao an-trano sady niteny tamin'ny fianakaviana hoe misaotra an'Andriamanitra
fa no tahian'andriamanitra ary tsy very ny moto anaty tavela tao tokotany ary dia nivavaka tamin'izany ry havana. Andriamanitra dia mamindra fo amintsika. Mety nanana ny fahotanay izahay, eny inona izany, mety nampasosotra nampalahelo an'Andriamanitra, kanefa dia amindran'Andriamanitra fo mandrakariva ny amin'izany, ary asiany fiarovana hatrany mba hahafahan'ilay fitiavany mambabo ny fo. Ry hava-malala, Andriamanitra koa dia tia hampiasa antsika eo amin'ny manodidina antsika mba hahatonga antsika ho fitaovana mba hanehoana izany famoraam-pon'Andriamanitra izany ka hitarika fanahy eo amin'ny Kristy. Mangataha mpanjaka amin'ny fitiavana ameno fontsika. Raha opontsika ny seza fiandrianany dia hitobaka ho amin'ny fiainantsika ny fitiavany ka dia haniry hanampy ny hafa hiomana ho amin'ny fiverenany tsy ho ela isika. Andriamanitra ny hitahantsika. Amen. Ho feny izany rehetra izany sy ho fidirantsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira fa 4 hira fa 4. Andeha isika anondrika anao tsika hivavaka
ametrantsika eo amin'andriamanitra ny zavatra rehetra sy ny afatra teo a mba ho tonga anahaka ny toetra ny Kristy araka izay voalaza teo isika ka aneo izany toetra izany manodidina antsika. Ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra izay tsara indrindra an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao ny amin'ny afatra izay noentina teo. Misaotra satria niteny taminay ianao. Misaotra satria namerina amlohan'ny fisainanay sy ny fihevitray ao amin'ny Kristy ianao. Misaotra satria namenay fisainana vaovao ary mameanay ny fomba izay tokony hanehoana anao amin'ny fiainanay indray. Dia ny mba hatonga anay ho fitaovana mahomby hanehoana ny fitiavanao, hanehoana ny hatsaranao eo amin'ny manodidina anay. Ampio izay mba handray taratra avy aminao ka ampita izany amin'ireo mila izany eo amin'ny fiainana sy eo amin'ireo manodidina, indrindra ny eo anatin'ny tokantranonay tsirairay avy. Ampio izay mba hanana fahalemem-panahy, ampio izay mba hanana ny famoram-panahy sy ny famindram-po indrindra hanana toe-tsaina mahay mamela heloka ary hanana toe-tsaina mivavaka ho an'ny hafa ihany koa mba ahafahanao manova azy ireny. Ampio izay hanana fitiavana dia tahaka ny tiavanao anay ihany koa. Misaotra anao satria Andriamanitra mahalala izay mahasoa anay ianao ary satria efa notendrenao sy nantsoinao izahay ka dia aoka mba anahaka ny Kristy tokoa eo amin'izany fiainana sy ny lalana tianao izorana izany. Marina izao fotoana izao izay Tompo dia tia hanonona tsodrano ho an'ny tsirairay avy izay mandresy mahita izao fandaharana izao. Koa aoka ianao no hanatanteraka izany fa fitaovana fotsiny ny tena. Raiso ny tsodrano. Hitantsika anie Jehova ka hiaro antsika. Ampamirapiratra ny tavany amintsika anie Jehova ka hamindra fo amintsika. Anandratra ny tavany amintsika anie Jehova ka ome antsika ny fiadanana dia handeha amin'ny fiadanana isika. Amen.
babuni sata nagadray pautana nefatonkianao jesosy nana faka